Ankavanina indray toko lasy toko vavy no iarabanantsika rehetra manaraka ny Oner TV amin'izao ariva izao ary manasana ihany koa hanaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Indroary ny lohanten'ny vaovaontsika amin'ity ariva ity. Tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana androany no nanokafana ny foibe fiasana ho an'ny kandida filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina Tetsy Andraharo. Misy ny fampiofanana ireo solotenan'ny kandidany amin'ny birao fandatsaham-bato mba hametrahana ny mangarahara. Tsy mbola nahazo alalana eny anivon'ny prefektorana Antananarivo ny hetsika marche silencieuse izay ho tanterahana ny 27 ny volana septambra ho avy izao. Isy ny fanangona tsoni ataon'ny pasteur Mayol hitakina ny Îles Éparses amin'ny fitondram-panjakana frantsay. Mitoy ny asa fanamboarana ny lalana tsara saotra Ivato izay isan'ny tetikasa ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Ny atsipiriam-baovaontsika avy hatrany ary dia efa samy mihazakazaka ny rehetra ho amin'ny fiomanana ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Androany dia nosokafana tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana ny trano fiasana na quartier général izay ifaneraserana sy ifanomezam-baovao ho an'ny kandida filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Atao anatin'izay moa no nampahafantarana ireo mpanohana sy mpiara-miasa aminy ny fisian'ity quartier général ity. Rahatsika ary ny fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny Voara Rabena. Fotoam-pivavahana no nentin'ny kandida filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny mpanarady azy nanokafana ny foibe fiasana na ny QG Tetsy Andraharo io maraina io. Tenin'Andriamanitra maromaro no nentin'izy ireo nitondra ambavaka an'ity trano fiasana ity. Ohatra ny Isaia 4:5-10, ny Jeremia 1:1-4 ka hatramin'ny 10, ny Isaia 1:2. Tao anatin'izay no nanipian'ny kandida filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa tsy maintsy apetraka amin'Andriamanitra ny asa rehetra izay atao. Na dia findra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoka ny faneken'ny fihavanako hoy Jehova mpamindra fo aminao. Azo matahotra ianao fa momba anao ary aza merikerika foana fa izaho n'Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Indro omenatra sy angahy azy rehetra tezitra aminao ho tsinitsinina izy, eny ho levona izay miady aminao, ho tadiavinao zahay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary mitahaka ny tsinitsinina sy ny zava-pona izay miady aminao, fa izaho Jehova Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Nanotrina ny kandida filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina moa ny mpanarady sy ny mpanohana azy io maraina io. Ao amin'ity foibe ity zany no ifaneraserana sy ifanakalozam-baovao ho an'ireo mpanohana ny kandida filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Eo amin'izay lafi ny fifidianana izay ihany raha jerena ny fifidianana nisy teto amin'ny firenentsika hatramin'izay dia hita fa maro ireo vato tsy manan-kery. Iny mety misy mihitsy aza ny birao fandatsaham-bato izay maty vokatry ny tsy fanarahan-dalàna izay misy eny amin'ireny birao mpifidianana ireny. Mba hialana amin'izany rehetra izany dia nomena fiofanana manokana ireo solotenan'ny kandida tsirairay avy izay hijanona any amin'ny birao mpifidianana. Izy ireo no sady hanara-maso ny fanarahan-dalàna no iantoka ihany koa ny fizotran'ny fifidianana mba andehak'izay ara-dalàna izay. Natao zany mba tsy hivoaka amin'ny mangarahara ary ny tena safidin'ny vahoaka no hivoaka mandritra n'izay fifidianana izay. Jenita Solalaina sy Haja Manantsoa no mitondra ny vaovao. Maro ny fepetra tokony arahina mandritra ny fifidianana mba hampanakery ny vato anankiray. Ilaina aloha ny fahafantaran'ireo solotenan'ny kandida tsirairay ny lalàna amin'ny fehiny fifidianana, indrindra mandritra ny fandataham-bato ho afaka hanatanteraka ny fanaraha-maso an-tsakany sy andava ny fifidianana izy ireo.
Tsy afaka mihoatra ny efatra ny solon-tenan'ny kandida iray isaky ny bureau fandatsaham-bato. Tsy afaka hiara-miditra ihany koa ny solon-tenan'ny kandida misa 4 fa tsy maintsy atao ny fandaminana satria mety hanelingelina amin'ny fisotran'ny fifidianana izany. Raha toa ka mahafehy tsara ny asany reto solon-tena ireto dia efa arofanina sahady amin'ny mety ho osika ho ataon'ny kandida iray izany. Ka mba hialana amin'ireo ataoko hoe fanararotana na fanaovana osoka na ataoko hoe zavatra antsitrapo mihitsy iniana atao amin'ny mety ho fanafoanana ny bureau-pifidianana sy ny ahatonga ny vato tsy manan-kery ireo dia omena fahaiza-manao sy traikefa ary ataoko hoe fahaizana manara-maso ireo délégué ny kandida mba ahafahan'izy ireo anara-maso tsara ny fanarahan-dalàna misy amin'ny dingana rehetra amin'ny fifidianana. Tsara ny manamarika maro dia maro ny antony mety ataontsika hoe ahafaty sy tsy hampanan-kery ny vato alatsaky ny mpifidy. Tsara ny mahafantatra fa rehefa mihoatra ny antsasa-manila ny bureau-pifidianana no tsy afaka nanatotosa ny fifidianana na maty avokoa dia tsy maintsy miverina ny fifidianana rehetra ray manontolo. Fa raha latsaky ny antsasany bureau-pifidianana no tsy afananao fifidianana na maty dia zay vokatra tavela eo zany dia manan-kery. Mety hisy ny tsy fanarahan-dalàna mandritra ny fandatsaham-bato, ny fanisam-bato, ny famenona ny fitanànan-tsoratra ka hatrany amin'ny fanaterana ny vokam-pifidianana eny amin'ny voamera-mpanisa vato. Heverina fa manary zon'ny mpifidy anefa izany raha toa ka lesoka avy amin'ny tsy fitandreman'ny bureau-pifidianana no mahatonga vato iray tsy hanan-kery. Ohatra fotsiny zao ny hoe raha latsaky ny telo ny isan'ny mpikambana ao anatin'ny bureau-pifidianana miasa ao anatin'ilay bureau-pifidianana dia efa tsy ara-dalàna zay. Raha ohatra ka latsaky ny telo ny sonia telo amin'ireo mpikambana amin'ny bureau-pifidianana latsaky n'izay ny manao sonia amin'ilay PV dia efa maty koa ilay PV. Raha ohatra ka olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra aminao scrutateur ka petatondro no hita eo amin'ny feuille de dépouillement dia efa maty koa ny bureau-pifidianana. Ny antsomafy ihany koa ny CENI manoloana ireo kandida mbola tsy nanendry ny mpitantam-bolana manao compte rehetra ny vola miditra sy mivoaka eny mbola namelohan'ny fifidianana sy 3 volana aoriany ny fivoahan'ny vokatra ofisialy. Koa eto dia milaza amintsika fa ny lalàna dia manery ny kandida tsy maintsy anendry an'izay trésorier zay izay tokony hanao ny compte rehetra vola miditra sy ny vola mivoaka enim-bolana mialohan'ny fifidianana ary hanao tatitra ara-bola 3 volana aorian'ny fivoahan'ny vokatra ofisialy. Koa mampaleno lakolosy zay androany marina fa tsy misy ny daty farany ametrahana n'ilay anarana fa saingy voalaza ny lalàna kosa fa aorian'ny fivoahan'ny lista ny kandida dia tokony anendry ny trésorier ny kandida tsirairay avy. Fifidianana mangarahara sy madio no tanjona amin'ity fifidianana ity ka atao avokoa izay ezaka rehetra mba hatratrarana izany. Iarahan'ny CENI amin'ny EISA na Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique ity hetsika fampahofanana ity. Eo amin'izay lafiny fifidianana izay ihany omaly mosika dia nisy ny vaovao izay notanterina teto ny amin'ny fitaraina ny kandida iray ny amin'ny nanesorany commune urbaine Antananarivo ny takelaby izay misy ny sarin'ity kandida ity. Nanambara ny CENI fa azo atao tsara ny mametaka sary eny amin'ireny takelaby ireny raha toa ka sary fampahafantarana ary tsy mifono fampelezan-kevitra. Tsara ho marina nefa hoy ny CENI fa tokony tsy ahitana soratra hoe fidio ireny sary apetaka amin'ny takelaby ireny sazy arabola arak'izany no azon'izay manala izany raha toa ka feno ny fepetra ahafahana manenjika ilay olona zay nanala ny sary. Jenita Solalaina sy Aja Mananjo. Raha ohatra ka petadrindrina hafa iny zany tsy mahakasika fifidianana fa mety hoe fanambarana fa kandida izy na sala amin'izay dia mbola tsy miditra angeny CENI ao anatin'izany. Resaka affichage électoral zay vao miditra ny CENI satria CENI dia mpikarakara fifidianana. Rehefa petadrindrina mahakasika fifidianana zany zay vao anjarana CENI miditra. Kanefa ny petadrindrina mahakasika fifidianana dia tsy azo apetaka mihitsy aloha enim-bolana mialoha ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra. Raha ohatra ka fa ny fahavalon'ny volana oktobra manomboka ny fampelezan-kevitra dia nanomboka hatrany amin'ny fahavalon'ny volana febroary zany ka hatramin'ny fahavalon'ny volana oktobra tsy azo atao ny mametraka affichage électoral. Ary tsara ihany koa ny manamarika fa ny fandrovitana
na ny fanakonana na ny fametahana tasy amin'ny affichage électoral zay averiko ndray fa manomboka ny fahavaliny volana oktobra vao tokony ho azo atao zany dia raha ny lalàna koa manao an'izay ka ny fahefany seny ao anatin'izay resaka hoe fanimbanana fandotona fanakonana ny affichage électoral zay dia reto avy voalohany dia manao rappel à l'ordre aloha zay mampatsiahy an'le candidat hoe na mampatsiahy an'le olona nanao an'le izy faharoa manao an'le antsoina hoe mise en demeure fahatelo dia afaka manome sazy ny seny ho an'izay manao an'izany fanakonana na fandrovitana na fanalana ny affichage électoral ny candidat zany manome sazy araboly. Eo amin'ny resaka lisy mpifidianana kosa dia efa saika tonga eny anivon'ireo fokontany avokoa amin'izao fotoana izao ny lisy mpifidianana avy amin'ny vomiera malotena amin'sahana ny fifidianana na ny seny ary efa maro ihany koa amin'ireo olom-pirenena amin'izao fotoana izao no mijery ny anaran'izy ireo ao anatin'izay lisy mpifidianana izay. Ankoatr'izay efa miomana ihany koa ny fokontany ho amin'ny fiatrehana sahady an'izay fifidianana izay. Fanadihadiana ho entin'ny Anjamina Nomenjanary eo amin'ny sariny maminy efa maro amin'ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao no tonga manamarina ny anarany eny anivon'ny fokontany raha toa ka tafiditra ao anatin'ilay lisy mpifidianana ny anaran'izy ireo na tsy mba ahafahany manatanteraka ny adidy amin'ny firenena rehefa tonga ny fotoam-pifidianana. Ho an'ireo izay tafiditra ao anatin'izany dia naneho ny fahavononany andeha hifidy ny fafito ny volana novambra ho avy izao ka anisany andrasan'izy ireo amin'ireo kandida tsy tokony hiemotra intsony ny fifidianana raha nambarany efa maro amin'ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao no tonga manamarina ny anarany eny anivon'ny fokontany raha toa ka tafiditra ao anatin'ilay lisy mpifidianana ny anaran'izy ireo na tsy mba ahafahany manatanteraka ny adidy amin'ny firenena rehefa tonga ny fotoam-pifidianana. Ho an'ireo izay tafiditra ao anatin'izany dia naneho ny fahavononany andeha hifidy ny fafito ny volana novambra ho avy izao ka anisany andrasan'izy ireo amin'ireo kandida ho filoham-pirenena ny fijerena trano ny tombotsoam-bahoaka alohan'ny tombotsoa manokana izay mitondra eo. Efa nijery lisy mpifidianana dia efa ao anaty lisitra ny anarako ao fokontany local de Génération aéroport ihefonana ny safidiko ato. Andray mieritreritra anazy ka tsy rariny sady tsy mety aloha le izy. Mila zany mijery mivahoaka majinika aloha voalohany indrindra. Dia izay mijery ny anvo manao ny lalana ny tatsasiny sy ny lalana zany. Somary zany raha vao mijery anazy manao le recensement zany dia fa tsy randatany azy miasa dia hoe olona teo manao recensement tena hoe manantona anao tokony manatanteraka an'ilay zahoatsa le hoe ampanantenana vahoaka. Raha anao fahasana teny aminay dia nanasy zay araka tamin'ilay misy fizarana lay maimay foana teny aminay dia tonga dia landraisiny samy nanamarika teny. Dia tafiditra ianao zany vonona be andeha hifidy amin'ny 7 novambra. Malagasy dia vonona fa zona mifidy fa mpandroforona zao tena ilaina dia mahatsiaro hoe tena mijana ny gasy dia mba hialana amin'izao fahantrany izao. Izay zao tena mba ilainay fa tena sahirana mihitsy. Misy ara-dalàna dia misy manao ohatra mampalaila vahoaka malagasy ihany satria tsy haiko manazava anazy ohatrany hoe misy fetraka amin'ny fiainam-bahoaka zany ny fahefana ndrairay ohatrany hoe mampiasa fahefany tena hoe manam-pahefana izany dia mampiasa fahefana ohatr'izay dia ohatrany hoe tsy misy mihaino mihitsy le vahoaka majinika amiko. Dia ho anao tokony ampitovina be ny candidat amin'izao fotoana izao. Tokony mihitsy tokony hoe ampitovina manateraka sahirana izay vahoaka malagasy mifidy fa be loatra le olona fidiny dia ohatrany seho azy hoe avita zavatra mihitsy izay tonga fitondrana dia tena sahirana hoe iza marina zany tena mpandroso. Izay no tena manahirana anay vahoaka majinika izany zao amin'ny fifidiana zao iza marina no fidinay dia iza marina tena nalanay amin'ny fahasairana azy fahantrana fa tena sahirana ny gasy. Tamin'ny herinandro lasa teo moa no nanomboka tonga teny anivon'ireo fokontany izay lisy mpifidianana izay. Raha ho an'ny tetsy amin'ny fokontany Amboaroa manokana ohatra dia manodidina ny 500 ny amin'ireo mponina ampitaona no mbola tsy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ka maro no mitaraina manoloana izany nefa efa tsy afaka kitihana intsony ity lisitra ity araka ny voalazan'ny lalàna. Na izany na tsy izany aza nefa dia efa ao anaty fiomanana tanteraka ny fokontany amin'izao fotoana izao ho fiantrehana izay fifidianana izay.
Araka ny toromarika azon'izy ireo dia efa misy sady ny fanavoazana ireo trano anatantejana izany latsabato izany. Io tena mbola vitsy fa betsaka ihany koa tsy voasoratra ao anatiny 5% efa mba tsy tafiditra. Misy ihany aloha mitaraina nefa tsy afa-manoatra. Satria nisy ihany koa le hitanao izany tsy niraika mihitsy tamin'ilay fifidianana. Dia noho izay fa tena tanteraka ilay hisy fifidianana. Dia eo izy vao mahay hoe aiza ny lista dia hoe fa fermé. Fa raha hatramin'izao aloha zany dia tonga dia tsy voasoratra. Tonga dia mihonona hoe tsy ao ny anarany dia fa tsy mieritreritra intsony mihitsy zany aloha ny tsy hifidy. Fa raha ohatra hoe misy zany ny hoe araka ny eritseriny hoe azo atao ny manao dia mbola vonona ny olona. Eo amin'izay lafiny fifidianana izay ihany herinandro vitsivitsy moa zany sisa dia higadona ny fotoana fampelezan-kevitra ho avy ihany koa ny daty ny 7 novambra izay hanaovana ny fifidianana fihodinana voalohany. Mbola misy ireo misalasala fa ho tanteraka ve sa tsy izay fifidianana izay. Ho an'ny Andriamorosata Solo Norbert izay kandida filoham-pirenena dia nanamarika izy fa tsy tokony hemitra intsony ny fifidianana fa izay no lalana iroson'ny Madagasikara makany amin'ny demokrasia sy ny fampandrosoana. Fanadiadiana Jenita Soalalaina eo amin'ny sariny Yaja Manantso. Tsy tokony hiemotra intsony ny fifidianana raha nambaran'ny filohan'ny IDKK MTP. Inona fa samy olokendry avokoa ny kandida ka tsy misy anana finiavana manokana anakorontana. Efa leo izandrateo ny vahoaka malagasy. Tokony fantarana tsara ihany koa ny fihetsika olona iray tena tia tanindrazana sy izay te hahazo seza fotsiny. Raha toa ka misy te hamboly korontana indray toy ny teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai ny faha 12 volana Aprila lasa teo iny dia tsy fitiavan-tanindrazana izany fa ady seza toa eo amin'ny fitondrana ihinana ny arim-pirenena fotsiny satria mbola fotoana nanaovana ny tolona aza dia efa tsy takona fenina ary fantatry ny vahoaka fa fitadiavana tompontsoa manokana no nisy. Ny hoe izy korontana sisakarazana ny korontana dia tsy misy io aminay satria le vahoaka maro nisy tsy mifihetsika majoritaire silencieuse tsy mikorontana mbola tsy tonga fotoana korontsanana raha tsy misy mitarika io fa ny mikorontana dia le minorité résistante le miady sehatra ohatra fotsiny zao fanangahana gouvernement teo dia efa nitenany sasa fa izy tela ihany nanendreny io zay tsy eo anaty io raha vao aloha ahokana mitondra sy isan-karazany dia aminay zany tsy mety tsy isan'ny zavatra raha mitondra zany foana fa io mahatonga le fahaiza-tsy ratsy eto amin'ny firenena. Manoloana ny fiverenan'ny valina retina pesta kosa dia nanambara Andriamarosata Solo Norbert izay kandida ho filoham-pirenena fa tokony ho handray fepetra manokana dia n'izao ny fitondram-panjakana izay mijoro ankehitriny mba tsy ho sakana amin'ny fifidianana izany. Ity kandida ity rahateo moa efa mivonona amin'ny fanomanana fampelezan-kevitra. Tsy emotra fa hitaky hatrany ny Élysée Pars ny kandida filoham-pirenena Mayol Christian Dieudonné. Isy ny fanangonantsony izay ataony amin'ny malagasy rehetra izay resy lahatra fa tokony hiverina amin'ny malagasy ny areny sy ny tariny ary aorian'izay dia hametraka taratasy fampahafantarana any amin'ny masovo sy konsily any Frantsa izy ireo rehefa voangona izay sonia izay mba ahafahana miady amin'ny fanjanahana vaovao sy ny fibodona ny taniny malagasy. Anjamina Nomenjanary sy Maminirina Razafitsioarana. Lahatra-pahamehana ho an'ny kandida Mayol Christian Dieudonné ny fanaovana fitsapahakevim-bahoaka rehefa tonga amin'ny fitondrana raha tokana ho lavy ny fitsarana fomba ny lalam-pandrenana ny tokony anaovana izany. Fitsapahakevim-bahoaka mahakasika ny tokony hamerenana ireo nosy malagasy na ny Élysée Pars izay lazain'ny frantsay fa azy ireo. Tsy andro fotoana mampitondrazana efa ity kandida ity vao anao hetsika mahakasika izany raha ny fanazavany fa ho fanombohana dia isy ny fanangonantsony ataon'izy ireo amin'ny vahoaka malagasy ho fanoherana izay fakana ny tany malagasy izay. Ary aoriana izay dia anantona ny masivo sy ny konsily ny Frantsa izy ireo hitondra sy ametraka izany taratasy izany. Tsy hijanona treto anefa fa hitohy hatrany ny ady atao mandra-pivery ny Élysée Pars amin'ny malagasy ho ny pasteur Mayol kandida ho filoham-pirenena na alany amin'izany toerana izany izy na tsy. Efa fantatra izy io fa hoe atsika malagasy misy frantsay resaka hoe inge lalàna iraisam-pirenena mamaritra news izy fa tsy hoe lalàna gasy nenina valiko azy hoe kasendrina ny andrasana raha ohatra ka voafaritra ny firenena mikambana fa ny frantsay nosio
dia angatahana izy anao fanambarana sy filazana fa hoe an'ny frantsay io nosy io noho zao anton'izao ray roa telo efatra dimy enina fa raha ny malagasy io nosy io dia angatahana izy anao fanambarana fa noho ny anton'ity sy ny lalàna zao sy ny tapaka tamin'ny zao sy tamin'ora zao dia malagasy io dia angatahana izy ilaza ny frantsay hoe averenao ny malagasy ny taniny zany dia izay no finoana sy fahanantenana fa tsy misy kolikoly any amin'ny lalàna iraisam-pirenena ka afaka anao kolikoly na ny frantsay na tsika malagasy amerenana an'io na tsy azahoantsika nisy io zany. Tokony hitovy hevitra ireo kandida izay milatsaka ho fidiana filoham-pirenena amin'ny fiadiana ny tombotsoan'ny firenena tahaka izao hoy ireo vahiny solitena avy aty amin'ny firenena afrikanina sasany izay mankasitraka sy miara-miady amin'ny malagasy amin'ny fakana ireo nosy manodidina ireo. Nous sommes dans une période assez importante. Je pense qu'il appartient désormais aux Malgaches de prendre leurs responsabilités. C'est peut-être facile à dire, mais il y a un environnement politique, économique, militaire même qu'il faut examiner. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez tout le soutien de l'Afrique, des Africaines et des Africains, parce qu'on nous a donné des indépendances qui n'étaient que des indépendances de façade. La France, quand elle est sortie de la Seconde Guerre mondiale, avait des priorités, se reconstruire, investir dans le social, dans son économie, et finalement, elle s'est débarrassée, entre guillemets, des ex-colonies pour ne pas avoir de responsabilité dans ces territoires-là. Mais elle a continué d'avoir la même mise. Tamin'ity androany ity moa dia nisy ny fanaovana velan-kevitra mahakasika ity Ilze Parsa ity teny Ivato. Zay ny candidat Christian Mayol Dieudonné fa ho an'ny candidat Zafao Jean-Louis kosa dia tsy afaka handroso i Madagasikara raha toa ka tsy tena tafapetraka ny fizakantena arabola sy ara-pitantanana ho an'ny commune rehetra eto Madagasikara. Raha ny fantatra sy ny zava-misy hatramin'izay dia i Madagasikara no firenena izay manome vola kely indrindra ny commune maneran-tany. Araka izany dia anisan'ny fanamby apetraky ny candidat Zafao Jean-Louis raha toa ka tonga amin'ny toerana filoham-pirenena izy ny hanao izay fitsinjaram-pahefana tena izy izay ka hanome vola betsaka ny commune. Anjaminany Menjanary sy Maminirina Razafy Tsihoarana no mitondra ny fanadihadiana. Anisany mampirongatra ny fantrana sy ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy sy ireo olana ara-piarahamonina samihafa ny tsy fanomezana fizakantena arabola sy ara-pitantanana eo amin'ireo commune miisa 3.9 sy ny faritra 2.20 eto Madagasikara. Raha ny fantatra mantsy dia manodidina ny 5.9 ny vola miditra amin'ny fanjakana dia saika ny fanjakana foibe avokoa no mitantana izany raha toka ny 3.5 ihany no omena ireo commune. Kazary lasa sakana tsy ahafahan'izy ireo mampandroso ny tanàna amin'ny alalany fanaovana fotodrafitra samaro samihafa izany. Araka izany dia mila zaraina ny fahefana hoy ny candidat Zafao Jean-Louis. Araka fitenenako reny zany ohatra ny firenena izay manome vola be an'ireo commune reo ihany no mandroso. Ohatra zao hoe Japon, Suisse, 5.700 ny vola miditra aminy no amenan'ny commune. 5.300 ihany no tanan'ny fanjakana foibe. Ny antsika eto 5.700 ny vola miditra amin'ny fanjakana tanan'ny fanjakana foibe. 3.5 ihany amenan'ny commune misy an'io 1693 commune io ary 1,5% na 2.5 no omena ny faritra. Efa milaza ny mpamatsy vola iraisam-pirenena fa i Madagasikara no firenena tokana eran-tany manome vola kely indrindra ny commune. Ka mazava ho azy fa tsy hisy fandrosoana zany eto amintsika raha tsy io mihitsy no ovana. Amin'izao fotoana vitsy atombohan'ny fampelezan-kevitra izao dia efa vonina tanteraka ity candidat ity anazava sy hitondra ny heviny amin'ny vahoaka malagasy ka hisy ihany koa ny fitetezam-paritra izay ho ataon'izy ireo. Ny fiomanana moa zany io tsy hoe anjaran'ny zareo fa ekipa zany miaraka manomana amin'izy io dia eo am-panomanana zany zay amin'izao fotoana zao. Zay ny azoko tenenina momba rehefa vomana zay dia tsy maintsy ianao an'izay ihany koa. Tsy maintsy tetezina ny faritra satria ahoana raha tsy mifankahita koa ny tsy mifampatoky raha tsy mifampiresaka any amin'ny fotony. Nanamafy hatrany moa ity candidat ity fa tokony fampatoky ny samy malagasy amin'ny fanatanterahana sy fikarakarana ny fifidianana manoloana ireo kiana maro izay mahazo ny vaomera nasionaly maleo tena misana ny fifidianana na ny seni.
ankalaza ny faharoa taonany ny fikambanana zagasy izay ho tanterahana moa ny faharoa amby roapolo ny volana septambra ho avy zao amin'ny alalan'ny rodobe miainga eny ambanidia makeny Analakely ary farany eny amin'ny Tsangam-bato Ambojatovo no entin'ity fikambanana ity ankalaza izay faharoa taonany izay ho avy eo ihany koa ireo solotena isaky ny faritra tatitra ho amin'ny etetam-bahoaka ny tanjona ary fahafantarana ny fampahafantarana ny fiainan'ity fikambanana zagasy ity. Clara Raoul Manantsoa sy Tiavina Rakotony indrina no mitondra ny vaovao. Dia anambarana programme ny fikambanana zagasy amin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra zao nampitondrasina ny hoe rodoben'ny zagasy say mandroso amin'ny fotoana io mankalazanay ny faharoa taona ny fikambanana sady novanay tatitra ihany koa ireo etahitam-bahoaka tamin'ny fitetezam-barotra izay nataonay manerana ny nosy sady anambarana ihany koa ny toerana zagasy manoloana ny fifidianana filoham-pirenena ho avy zao. Io hetsika amin'ny roapolo ny volana septambra io dia zagasy 100% no miantoka an'io hetsika amin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra io anjara koa zany dia mpikambana atao anatin'ny zagasy dia ireo solotena isaky ny faritra izay nitetezinay. Ny solotena zany avy any amin'ny faritra ho tonga eto anatevina izay le rodobeany zagasy say. Nos Event manolotra ho anao Boudou telopolo taona fahatonga amin'ny fiderana aloha ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septambra amin'ny 3 volakandro iarahako ny VHF izay mankalaza ny fahafolontaonany sy ny koralany Ala Satan azadiny ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septambra amin'ny 3 volakandro Boudou telopolo taona ny searana telopolo taona nandehanana tetsteroa ninga tany amin'ny Galeny nandalo tany amin'ny Besa nandeha tany Antsamanitra nandeha tao amin'ny Palais des Sports nandeha ihany koa teny an-tambanivohitra rehetra teny dia fanena tamina mpanakanto hafa manao sary mpanao asa soratra klipy ary finaritra amin'ny fampizaratra kefy amin'izy ireny ary miara-mamorana ihany koa dia izany no vokatra nireny klip tonga eny masonareo ary tsy afaka eny aminareo musicien izay faniarany asa tamiko indrindrindrindra fa ny mpitendry clavier toaniaja sy malala marikitaona dia izy dia raha ohatra ka raha vao misy taro dia menimeny izy zany hoe faona tara eny izay ny tena matezitra anazy marina fa masika indraindray fa mila entitra kely amin'ny fanazana fotoana mba tsy hatandrametaka ny zavatra izay atao entitra izy rehefa hoe répétition izay sy nohatr' izany fa ny fiainandavanandro mamankolona mamankolona ho an'ny zanako ary miaina toy ny olona rehetra ohatra ny reny rehetra miantsena mandrakafo mamavatrano dia tia manao sport ihany koa ny fotoana iarahana musicien dia fotoana anankiray izay anisan'ny mamindrindra miaraka amin'ny mpandihy sady manao sport no mandihy ary mahafinaritra ihany koa miaraka amin'ireo chorale ary anisan'ny anankiray hitsidika ao anatin'ny fampisehoana io dia ny Tanora Masina Itosy. Zaho mpanangana ny VHF niaraka tamin'ireo niara-nihira tamiko rehetra izay mankalaza fahafolontaonany ary ho avy ihany koa hisehatra hiaraka amiko amin'io fahatelopolo volana septambra io. Hita soa feno telopolo taona ihany koa namoronany ary izy raha teo no nampiakanjo hatrany am-boalohany ka mandraka ankehitriny na dia misy aza ny olona hafa toa ny Ramanina izay mitsidika indraindray. Tsy misy olona masika indrindra ohatra ny Bodo izay sady tsy misy olona tsara fanandrindra ohatra azy koa. Fotoana mamy ny fiarahamony amin'ireo musicien ireo na ny amin'ny fiainandavanandro na ny amin'ny fanaovana mozika. Sara teo mananamana ihany koa ankoatran'izay ary miaina toy ny olona rehetra.
hotoizantsika ny fampalalam-baovao manamboninahitra iray avy eo anivon'ny polisy pirenena ny ray tamin'ireo olona voaroiroy tamin'ny fandrobana ilay volamena milanja 5 kilao sy 700 grama izay anateratany Sri Lankais iray izay nentina hivoaka any Madagasikara. Ny fahavolo ny volana septambra lasa teo moa no nitrangany ity fanafiana ity. Raha toa ka ilay mpamily ilay teratany Sri Lankais ihany no mpiray tsikombakomba tamin'ity polisy ity. Anjaminano Menjanary maminirina Razafitsoarana. Tonga ny tolobatana teny anivon'ny mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ireo volamena milanja 5 kilao 700 grama ilay manamboninahitra avy eo anivon'ny polisy pirenena tomponantoka tamin'ity raharaha ity. Raha tsy ahivina moa ny zavanisy dia ny fahafolo ny volana septambra lasa teo no norobain'ny Jolamy tampiadiana teny Ampasamadinika ireto teratany Sri Lankais nitondra volamena ireto raha toa ka nikasa ny hivoaka ivelan'ny Madagasikara. Ary tamin'ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro ny filaminana no nahalalana fa mpamilin'izy ireo ihany no tomponantoka voalohany tamin'izay niaraka tamin'ity manamboninahitra ity sy ireo olona roa namany hafa. Androany izy ireo no natolotra ny fitsarana mahakasika izany. Dia nisy teratany Sri Lankais ireo andeha hivoaka ho any ivelany ary rehefa andeha hivoaka ny trano izy zany tonga teo amin'ny alabe dia nisy natrava avy hatrany lasa tamin'izany le volamena. Nisy naplaza taty amin'ny brigade criminelle sakelika fahadimy fa nisy fiarakodia anankiray zay tavela eo Antsahavola. Niaraka tamin'izay koa tonga taty ihany koa le Sri Lankais zay niary an'le fandrobana nampilaza fa very le volamena voalaza teo aloha. Lidina teny an-toerana zany ny tompon'andraikitra nanao ny fitsirihana ary nanomboka ny fanadihadiana. Rehefa tonga teny an-toerana reo dia hita teo tokoa fa nisy fiara anankiray zay tavela teo. Tsy nisy marika famantarana intsony izy io fa efa nisy soratra. Dia natao ny fanangonam-baovao manodidina teo dia nisy olona tsara sitrapo nilaza fa rehefa nisakanan'ny polisy nanao polisy de la route zany io fiara io dia nisy mitonona hoe commandant tao anatiny. Na diadina ireo polisy nanao polisy de la route ireo nanamarina an'izay ihany koa fa nisy mitonona commandant tao anatin'ny fiara io. Mitoy ihany ny fanadiadiana tadiavana ny tompon'ilay fiara dia nilaza ny tompon'ilay fiara fa nisy nindrana io fiaran'io ny hariva ny alatsinainy. Dia nikarohana iza le nindrana an'ilay fiara dia le commandant dia manamboninahitra ato amin'ny polisy pirenena zany no nindrana ny fiara io. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia olona iray no efa natao fanadihadiana ary natolotra ny fitsarana mahakasika ilay raharaha fandoroana ny fiara teo anivon'ny primature izay nandonankizy tetsy ivandry ny farany herinandro lasa teo. Ary olona maro ihany koa no mbola hokarohana amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana nataon'ny polisy hatrany. Dia voalohany aloha avy amin'ny angom-baovao teny an-toerana ihany koa no nahafantarana fa nisy lehilahy iray zay nanentana ny olona hamadika an'ilay fiarakodia ary andoro an'ilay fiara. Nisy ihany koa caméra de surveillance teny an-toerana zay nahitana ny zavatra niseho teo ary voamarina le angom-baovao azo fa tena io lehilahy tokoa no hita amin'ny sary namadika an'ilay fiara ary nandoro azy io. Ivatio amin'ny vaovaony fampandrosoana isika isan'ny tetikasan'ny filoha Rajaonarmampianina ny fanamboarana ny lalana tsara sotra Ivato. Mitoy ny asa fanamboarana amin'izao fotoana izao ary amperinasa tanteraka ny orinasa izay manao an'ity lalana ity. Nanao ny fanadihadiana Fanuela Randrianantenaina sy Avitra Lalaina. Iray amin'ireo fototra fototra natao amin'ny filoha Rajaonarmampianina ny lalana mampitohana Antananarivo renivohitra sy seranam-piaramanidina Ivato. Ny Exim Bank mpamatsy vola ahafahana manatanteraka ity fototra ity. Mirefy 12 kilometatra ity lalana ity izay ho vita tara iray manontolo. Mandeha ny asa fanamboarana amin'izao fotoana izao. Lalana mafy sy mateza ary azo antoka tanteraka no atao eto raha ny fanazavana azo hatrany. Ny tanjona amin'izao moa dia ny hanamorana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra sy ny commune Ivato. Isitraka izany avokoa ireo faritra maro lalovan'ny lalana toy ny commune Ivato, ny Fokontany Ivato Seranana, ny commune Tsimahafotsy, ny commune Ilafy ary ny Fokontany Mamba.
zay ny mahakasika an'iny fa isy fahatapahany amin'ny ampahany ny lalana eto Antananarivo renivohitra amin'ny fa7 ny volana septambra ho avy izao. Anisan'izany ohatra ny eny Masay, ny tia Korondrano eny amin'iny manodidina Nanosy iny. Io moa zany dia isy ny hetsika antsoina hoe marche silencieuse zay karakarain'ny Media Project ahafahana manatanteraka diabe ampahanginana ho fanoheranareo loza-pifamoivozana zay ny sesy teto amintsika. Clara Raolomanantsoa sy Anjaminano Menjanary ary tiavana rakotony indrina no mitondra ny vaovao. Aoka izay loza amin'ny fifamoivozana. Io ny teny filamatra entiny avy ao anivon'ny Media Project sy ny fikambanana tanora malagasy miaro ny zon'olombelona sy ny demokrasia ary ny lanja republikanina. Manoloana ny hetsika izay ho tanterahan'izy ireo ny fa7 ny volana septambra ho avy izao, hetsika filaharana ampahanginana. Tanjonan'izy ireo ny fampanajana ny ain'olombelona, eo ihany koa ireo lalàna rehetra izay mifehy ny fifamoivozana mba hisoroana ireo loza samihafa eny an-dalana eny. Raha tsikatitra tokoa dia saika ny sesilany izay ny lozam-pifamoivozana izay tato ato, na teto Andrenivohitra izany, na tany amin'ny faritany. Amin'izao fotoana izao moa dia efa nanome lalana sy nanaiky ny ara-niasa tamin'ireto fikambanana ireto ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra, raha toa ka tsy mbola naray izany taratasy fangatahana lalana izany kosa ny eo anivon'ny prefektura. Arak'izay dia nanambara zany ny prefekturan'ny polisy eto Antananarivo renivohitra fa mbola tsy nanome lalana aloha an'ity hetsika marche silencieuse izay ho totosaina ny fa7 ny volana septambra ity. Oratsika ny fanazavany eo amin'ny micro ny Jenita Soalalaina sary ny tiavana rakotony indrina. Ny fanazavana tsotra fotsiny zany dia hoe tsy lié amin'ny autorisation d'occupation ny préfecture. Zany hoe mety mahazo le toerana anaovana manifestation le olona fa tsy voatery zay anaraka an'iny autorisation d'occupation iny raha ohatra ka hitaneva mety hiteraka fanohitoerana amin'ny ordre sécurité publique le fihetsiketsehana. Mikasika an'ity le hoe grande marche silencieuse zany amin'ny le 29 septembre tsy mbola nahazo demande mikasika an'io zany préfecture fa ny commune zany efa namoaka arrêté zany réglementé ny circulation amin'ny andro io zany dia midika zany fa nahazo autorisation d'occupation tany amin'ny commune ny zareo zay mpikarakara zay tsy fantatray akory hatramin'izao fa tsy maintsy mila autorisation de manifester. Raha ohatra ka tsy mametraka zareo dia mazava ho azy fa tsy anaiky ny zany grande marche silencieuse zany ny préfecture fa tsy manara-dalàna zany zava-be zay. Zay ny mahakasika an'iny fa vaovao ara-tsosialy samihafa kosa no entsika amin'reto vaovao manaraka ireto. Miseho amin'ny endrika samihafa ny karazana fisolokina eto amintsika amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ohatra reny hita eny amin'ny tambajotra serasera samihafa ireny, eo ihany koa ny amin'ny alalan'ny afatra ny telefônina na ny Facebook. Olona maro ny efa tratran'ity asa ratsy ity, saingy efa mahafantatra moa zany ny ankamaroany fa fisolokina ireny zavatra ireny. Andrasana kosa ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitandron'ny filaminana. Clara Raolomanantsoa sy tiavana rakotony indrina. Fomba fiasa maro isan-karazany no entindreo mpisoloky anatanterahana ny asa ratsiny amin'izao fotoana izao. Tsy mionona amin'ny toerana be olona fotsiny ihany ireto mpisoloky ireto fa mitady fomba rehetra ahafahana manao ny asa ratsiny. Isan'izany ny fandefasana hafatra amin'ny alalan'ny finday araka izao fitantarana izao. SMS amin'ny 033 245 maintenant izy amin'ny 03 56 00. Izy zany ohatra nefa fantapantatro hoe fandrempiana fotsiny. SMS izy hoe misy 44 anao aty. Za tsy mamaly an'ilay izy tonga dia zay fitsika pitran'esy. Efa amina million vega dia efa na dia hoe resaka transport fotsiny ary efa otrina zay ny laniny dia miampy amin'ny avance sy ny vidin'ilay zavatra tao any fa misy le izy vola efa lasa izy nefa tsy vitan'izay fa misy koa ireo mpisoloky ireo no manao izany amin'ny alalan'ireny Facebook ireny izay ataony amin'ny alalan'ny afatra miafina ihany. Toy izao indray ny fomba fisehoan'izay.
mody miteraina izy fa mijaly anatany lavitrany ka mangataka fanampiana rabola mba hahafahany mody. Eo indray ireo samy mangalatra akanton'olona mihitsy ka misandoka tsotro izao. Ireo lehilahy mpanadala vehivavy amin'ny Facebook ihany koa dia isan'ny lasibatra amin'ity asa fisolokiana ity. Mody milaza ilay olona fa mipetraka any amin'ny fahatany ary afaka miakatra ty Antananarivo raha handefasana saran-dalana. Vao azony anefa ilay vola dia vonoiny ny telefonany ary fafany ilay comptony ao amin'ny Facebook. Mila mailo araka izany ny rehetra mba tsy ho tratra nyity tranga fisolokiana ity. Mila mailo ny rehetra satria dia tsy kely lalana ny ratsy indrindra amin'izay resaka fisolokiana izay. Ny sesesy kosa tato ato ny trangana fangalaran-jaza, tranga iray izay mampiroro ny fiarahamonina, ny tsy fahampian'ny fitandronan'ny filaminana aloha no antony voalohany, fa io ihany koa ny mety tandrevaka ataon'ireo ray aman-dreny. Fanuela Randrianantenaina sy Avitra Lalaina no nanao ny fanadihadiana. Miverina indray ny alatsajy eto Madagasikara tato ato toy ny tranga hita tamin'ny Mahajanga tsy voaela akory izay ka zazakely vao 3 andro monja nisy nangalatra tamin'izany. Tsy izay ihany fa nisy ihany koa ny fangalarana zaza iray tetsy amin'ny Petite Vitesse ny 9 septambra lasa teo ka vehivavy roa nampiresaka ilay renim-pianakaviana tamin'io fotoana io. Arak'izany dia ireo zaza ny lasibatra amin'ity raharaha ity izay tsy fantatra mazava izay antony tena hanaovan'ireo olon-dratsy azy. Raha ny hita ihany koa dia manana tambazotra mihitsy ireo olon-dratsy manatanteraka izany. Maneho ny hevo moa ireo olon-tsotra amin'ity raharaha ity fa ny tsy fahampian'ny fitandronan'ny filaminana ny tena antony voalohany mahatonga izany. Zaza mety resaka insécurité dia zaza amin'izay aloha tsy fantatra hoe atao inona hoe angalana taova zay nakana amin'ny ray aman-dreny tsy raharaha ihany comme ça mihaja ny zanaka tsy avela mandeha miremireny ny zanaka na raha maso izy ohatra amin'izao fotoana izao dia ohatra tsy normal intsony ny fiainana eto ohatran'ny ohatran'ny tena tsy tatsona e ohatran'ny hoe kaboraraka be ny fiainantsika eto kaboraraka be taloha tsy fanaraha maso tsony tsy tatsona zany zay tsy fandro-pahalemana io zany anakana amin'ny fijara fandro-pahalemana fiainantsika moa tsy dia milamina dia normal korotana tsy dia misy tsony ny fandro-pahalemana zay zany amin'ny ray aman-dreny tokony hoe mahafinambina ny zanany ny ray aman-dreny manara-maso tsara ny tokony hoe fankahazo koa zany toy ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia ahafahany mifampiaro sy ara-pahasahiranana dia tsy afaka mitseny izy tsy afaka manara-maso ohatr'izay. Eo ihany koa dia tsy asa manjaka ny ratsy. Raha ny hevitra aloha eo tsy fandro-pahalemana dia eo koa ny ara-piainana izay aloha ny ankapobeny raha ny amiko dia ny tsaratsara ny ray aman-dreny zany tsy tokony handefa zaza handeha irery ohatra dia tsara koa izy raha ohatra hoe miasa ny ray aman-dreny dia misy mpanampy azo antoka tsara zany fandrandray reny ihany mananona an'ilay zaza loharam-bogo momba an'ilay zaza. Na eo azy zany dia ilaina ihany koa fanaraha maso ataon'ireo ray aman-dreny amin'ireo ankizy satria tsy kely lalana ny ratsy. Ivady eo amin'ny vaovaon'ny kolotsaina isika azo amoronana asa tsara ny sehatry ny kolotsaina sy ny zavakanto. Izany indrindra no antipisian'ilay Festival des Industries Culturelles et Créatives de Madagascar izay tanterahana moitsy amin'ny Université Tsekatso. Etsika izay natao hisintomana ny tanora mba hanitatra sy handalina ny asa koltoraly. Ho arahantsika ary ity fanadihadiana hoentin'ny Nadiara Tefinanahary eo amin'ny sary nitiavana rakotinindrina ity. Arena lehibe afaka mpandrosoana ny Madagasikara ny kolotsaina. Maro ireo tanora no variana sy tsy mahafantatra fa maro ireo asa afaka atao amin'ny sehatra koltoraly. Miompana amin'izany indrindra ity hetsika karakarain'ny Dakoty Mizara ity hiarana amin'ny ADMC izay fikambanana mpianatra ao amin'ny CRAM na ny Centre de Ressources des Arts Actuels de Madagascar. Iseraka izany ny fampiratiana sy fampahafantarana ny tanora mikasika ny asa azo foronina amin'ny alalan'ny kolotsaina amin'ny seho an-tsehatra ary fifanankalozan-kevitra. Sarana mandireo tanora eto Ankatso ny karazana asa afaka atao manodidina kolotsaina. Fa androany kosa dia mikasika ny action, médiation
et animation culturelle. Zay ny amin'ny lalàna arsa maro karazany ohatra hoe manao animation culturel, mitazona galerie d'art, mitazona musée, ohatr'izay. Qu'est-ce que tia araka ny teniko teo dia ho an'ny mpianatra aloha izy tia indrindraindrindra, ho an'ny mpianatra eto université ary ho an'ny mpianatra rehetrarehetra amin'ny andriamantolo ny université rehetrarehetra ampahafantarana azy zareo hoe anatin'ny tontolon'ny kolontsaina misy asa afaka ataon'ny zareo koa fa tsy voatery hoe resaka hoe mpanao gazety foana na hoe olona mpikarakara hetsika maro karazana fa misy maro karazana ny asa afaka sahan'ny mpianatra dia izay ny tanjona nanaovana hoe ampahafantarany azy zareo hoe efa avy misy karazana asa afaka ampijeriny. Amin'izao zao ohatra ny dia journaliste nefa tsisy mifantatra hoe inona avy kay le asana journaliste misy karazana be da be dia zay zany tanjona amin'ito focus ito mba tsy hamparitaka be ny sain'ny ankizy vao misafidy zany satria vo eo amin'ilay fahafahana bakeo zany mbola hoe inona no ataoko mbola miparitaka mety hoe mbola hoe ampisafidianany ray aman-dreny hoe ty mety aminao dia ty atao. Mivelatra ny kolontsaina eto amintsika ary mihamandroso izany ka afaka ampiasaina tsara mpandrosoana ny Madagasikara ampitomboana ny ara ekonomika eto an-toerana. Raisitsika fotsiny ao anaty singa anankiray ao anatin'ny industrie culturelle zany hoe industrie musicale io zavatra milokolo be hitantsika ny hainao manjery eny isan'andro misy artiste miakatra sehatra foana mamoaka CD mamoaka DVD efa industrie anankiray mihitsy io fa isika fotsiny tsy tonga saina hoe aika io zavatra mandeha hitantsika ataontsika fa fanalana azy divertissement kay misy dikany amin'ny resaka économie malagasy ohatra kolontsaina zany atao industrie avadika moa zany atao industrie mianga avy any amin'ny artiste any mpamokatra dia mandalo aty amin'ny ohatry ny resaka producteur sy ny diffuseur dia aty amin'ny mpanjifa raha vao misy an'izay zany dia izay no atao hoe industrie fa ny antsika zany ny offre be tabe ny demande ny tsampy iny zany anisan'ny mbola eritreretiny hoe ahoana ny amadihana tsara ahafahantsika mivelona tsara amin'ny resaka kolontsaina sy Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany moa ity hetsika ity ary mbola mitoeram-pitso alakamisy 20 volana septambra ka hatramin'ny 12 volana septambra 2024 ny fampirantiana izay atao amin'ny Alliance Française Andavamamba. Eo amin'izay resaka kolontsaina izay ihany fomba malagasy izay mbola tsy afa-misaraka amintsika ny vakodrazana. Rehefa misy ny fety samihafa dia atao ny vakodrazana kolontsaina nolovaina izy io no sady mampiavaka ny malagasy. Toy ity fianakaviana iray izay nanaovan'ny namana faneolaran-drina tenena sy avitra lalaina fanadihadiana ity dia sady talenta ny azy ireo no fitadiavam-bola ihany koa. Kolontsaina anisan'ny-mbola voatazona eto Madagasikara ny vakodrazana. Rehefa misy lanonana toy ny famadihana, famorana ny tena ahitana azy ireny. Toy ireto mpanao vakodrazana ireto izao dia efa manana tarika iray mihitsy izy ireo manao izany ary fianakaviana iray avokoa. Talenta efa nanana trambola kely moa no namboaran'izy ireo fa nahaizana izany fa tsy ny anarana manokana akory. Mitety toerana maro eto andrenivohitra izy ireo hanatanterahana izany ary tsy mifidy gadona fa atao avokoa izay rehetra mety ho tia mpandalo. Kely aminay efa aminay ilay talenta dia sy nanarana fotsiny nefa mbola kely mihitsy dia efa nianatra efa talenta mihitsy fianakaviana ray vao Andavamamba mitety fa tsy mahazo fa Kanto sy mahafinaritra ny kolontsaina malagasy ka tokony hasandratra hatrany izany. Ny vakodrazana amin'ny alalan'ny fitsofana sodina moa sy ny aponga iny hitantsika toy ny fa betsaka no fianakaviana izay manao an'izay karazana fampisehoana eny an-dalambe izay sady fampisehoana ny talenta no fitadiavam-bola. Iny ihany koa ny antsika namarana ny On News tamin'ity androany ity aorianany izao fampahalalam-baovao izao dia ao arahantsika ny interview de la semaine. Izy ity moa dia fiara-miasa amin'ny La Chasse Info ka amin'ity an'io ity dia ny Véro
no oentina ao anatin'izay interview de la semaine izay. Ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Makasitraka anao naritra nijery hatramin'ny farany veloma tompoko.